marina. Inona foana ity sakatsakany ity e? Tiana hatrany ny mampatsiahy ny mpitondra ankehitriny. Fa isan'ny soratan'izy ireo ao anatin'ny lalam-pandrena ny Repoblika Fahefatra, eo amin'ny 10 fa ny fahalalana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana iditra amina fikambanana na anorana fikambanana, ny fahalalana ivoro malalaka, ny fahalalana mivezivezy, ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana, dia samy antohana ho an'ny rehetra, ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalana sy ny zony hafa sy noho ny fahaterena iaro ny filamenam-bahoaka, ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filamenan'ny fanjakana. Tsy vitan'io fa eo amin'ny 12. Ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manana zo andao sy heverina eto amin'ny tany-pirenena araka ny voatondron'ny lalàna. Zony tsirairay mivezivezy manorim-ponena na ankalalahany manerana ny tany repoblika rehefa voaja ny zony hafa sy ny fepetra varitan'ny lalàna. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mahay mamaky teny ve ny HCC sy ny filoham-pirenena ary ny mpitandro ny filaminana? Raha nahay namaky teny mantsy izy ireo, tsy andany andro isakana ny filoha Marc Ravalomanana isaky ny voakana Antananarivo io. Raha olona nianatra lalàna ihany koa, tsy andika lalàna izany, fa matoa voadingana sy vohitsakitsaka ny lalàna, dia ilay napetraka hiaro azy sy hitandro azy mihitsy no baribarianina mba tsy ilazana fiteny hafa. Ity indray mantsy no zavatra nitranga teny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny, raha nizotra ho an'ny manjakandrina ny filoha Marc Ravalomanana. Voalohany aloha mano le izy tsenany any fatanareo ngamba zay hoe tsenany ny sécurité ny tanàna sy ny sécurité anareo sécurité na anjarana izany tsy anareo fiambana mahalala zay zavatra zay fatareo voasoratra amin'ny 10 am'lala-pamonana fatareo voasoratra amin'ny 10 maso libe Madagasikara atsika anay finantsy ika vezivezy raha ndeo amoramaka zany zay dia tsy maso satria hoe ao najakana zay famakitra ve zay sa ninona re tsy mianety zay tsy mianety zay raha tsy miamihery malalaka izay da tsy lebenareo atsovo ministre atany tsy mianety izay raha tsy miamihery fio dia tsy menatra very be bokotra sy ry manam-pahaizana isany fa hoe mpitandro ny filaminana, kanefa filoham-pirenena teo aloha manana satan-fe azy manokana ary mbola heverin'ny malagasy ho izy no ray aman-dreny eto amin'ny firenena no sakananareo. Tsy dalo ani io e, tsy mpangalatra volamena telo amin'ny 70 kilao, tsy izy no saika anondrana katratra teny vato dia hoe ho atao amin'ny firavaka, tsy izy no ninana ny vola fanampiana avy tany ivelany nandritra ny Covid-19, tsy izy no namadika ilay volamena ho korotam-bita ao amin'ny ministera. Fiaran'olona tsy maninona fa anentana olona ao anatin'ny lisam-pifidianana ve no sakananareo sy anehoanareo fa hoe be bokotra amin'ny asana mpitandro ny filaminana ianareo, kanefa tsy dahalo akory no samborinareo sy sakanana fa filoham-pirenena teo aloha. Mba menatra fa aza fotetaka amin'ny tany ny toerana mahamanam-boninahitra e. Dia mbola misy samylaza ve ireo mpitondra sy ny mpomba azy ireo fa hoe malalaka ny fanehoan-kevitra eto? Aiza ho aiza amin'ny lalàna eto amintsika no milaza fa misakana filoham-pirenena teo aloha no anjara andraikitry ny mpitandro ny filaminana. Izany ve no nanaovanareo fianianana ry mpitandro ny filaminana? Izay no atao hoe velirano 324,000 dia manaiko atao fitaovana toy izao foana ve ny mpitandro ny filaminana eto amintsika? Mihevitra ve izy ireo fa izao sakatsakana lava isaky ny mihetsika ataon'izy ireo ny filoha Marc Ravalomanana no ahamafiorina ny fitondrany Rajoelina? Izao no atao hoe fitondrana kanosa, katahotra ary akanosana sy tsy fisina azon-damosina no ataon'ny olona ho fitaovana iarovana tombotsoa izany. Aty amin'ny taona 2024 ve dia mbola endrika fitondrana jolam-boto no asehon'ny mpitondra ankehitriny? Mihevitra izy ireo fa azy irery Madagasikara ka izay tiany atao eto no atao. Izy irery no afaka mamory olona, izy irery no afaka manao afera,
izy irery no ilamina sy ihinana voky tsara sy mitaingana fiara lafo vidy fa ny vahoaka mitsendroka fako sy mivarim-pananana noho ny fantrana. Izy ireo irery no afaka manondrana volamena, izy ireo irery no mitafy tsara sy afaka mivezivezy. Izay no ampatsahivina antsika vahoaka foana, fa raha mbola io no itondra mandritra 5 taona manarak'eo dia tsisy fiovany izany eto. Efa ifarana azy ity ny mandaha sy ny fotoam-pitondrany, vomaika toetra ratsy no aseho dia mbola omena fahefana ve ny olona mpandika lalàna toy izao. Fitondrana mandrovo tsisy izy ity, anika na ny namany ketrena ovinoina toy ny nambarany solombavambahoaka Brunel Razafintsandraofo. Aiza avokoa amin'izao zava-misy izao ireo solombavambahoaka milaza sy miteny ireo fa mpandala ary malalaka ny faneho-kevitra amin'izao fitondrana izao. Mijoroa izay say milaza fa araka ny lalam-pandrenany io zavatra ataony mpitondra ankehitriny io. Fitondrana lohamboto ary tsy nianatra lalàna no misy eto dia hoy ireo olom-pirenena niarany fitondrana bontolo hoe ity tokony vezivezeny olo-pirenena rehetrarehetra ty lalana ity de etsinanana de ekandrevana voasakana eto tsy mahavitany famelomatenany de eo zany le vahoaka ny vidim-piainana efa miakatra ihany de ampijalianareo le vahoaka tsy vezivezy, ampijalianareo le vahoaka tsy hitady vola. Iny fahalemena zany ny dikan'izany, malemy. Mazava izay ny fahatongavan-tsaina ny rehetra no ilaina, fa raha izao fitondrana izao tsy fitondrana iaro tombontsom-bahoaka izany fa fitondrana miaro seza. Ino no atahoran'ny mpitondra ny filoha Marc Ravalomanana? Raha ny fitiavan'ny vahoaka azy sy ny fanantenan'ny vahoaka malagasy miverina aminy sy miantsampy amin'ny ankehitriny no olan'ny fitondrana Rajoelina sy ny mpitsetsitra rankena rehetra ao amin'ny fitondrana io dia mila mazava amin'izy ireo fa raha navita betsaka mihoatra io olana onganareo tamin'ny fitondrana ara-dalàna ny taona 2024 io ny fitondrana ankehitriny io. Tsy nisy intsony izany fitiavan'ny olona azy izany. Tokony ametraka fanontaniana ihany mpitondra ankehitriny hoe niainga taiza izy ireo teo amin'ny fitondrana ary mizotra mankaiza. Atreto dia tsy misy afa-tsy ny fitondrana lohamboto no niainga tamin'ny taona 2024 ihany no mbola fitondrana miseho hatramin'izao. Robaina hatramin'ny volam-bahoaka sy ny volamena ao ambata no tehiriziny ministera. Dia io fa manao sakana ny olona hita ho mambahoaka sy afaka ny andresy azy amin'ny fomba demokratika sy ny ratsabatom-bahoaka no ataon'izy ireo ankehitriny. Tena mahamenatra, tena akanosana. Dia hoy hatrany ny fanazavana hoe lasa ianareo indray mitariky le olona hikorotana tsy mety mba eritreretinareo olombelona ihany anareo ny olona handeha hany tamatavy sakananareo eto tsy avelanareo mandeha mba hoe tsy fantako manana sefo anareo manana lehibe nareo mba anjaranareo manazava hoe avela olona re handeha anareo ve tsy menatra am'izao fa lasa mitariky korotana ho an'ny ianina indray zany zao. Marina mihitsy izay voalazany izay. Efa niova asany zandary sy ny mpitandro ny filaminana eto amintsika aty amin'ny taona 2024. Tsy mpitandro ny filaminana intsony fa manakorontana. Dia tsy menatra ve ireo mpitandro ny filaminana ireo ny ada hoe baiko aza. Baiko nadala anakorontana tahaka izao ve dia mbola hoe baiko ihany. Misy ihany ireo mpitandro ny filaminana no efa leo omena baiko tsy voahevitra tahaka izao ary efa manomboka menimenina. Mihevitra ve ny mpitandro ny filaminana ireto fa olona ivelan'ny fiarahamonina ka tsy olana aminy na manakorontana fiainam-bahoaka ao anatin'ny vary efa 50 ariary be izao ny ray kapoaka amin'ny vary. Sao dia mba ho diso fahavalo ary ianareo reto. Raha ny asa tsara sy ny asa mafy io fitondrana io tsy oatra zao ny fiainam-bahoaka. Ireo tafika sisa no mamono eritreritra manao herim-pamoretana sy manaiky atao boloketo sa ve mba sitrany ahy ihany koa ry mpitandro ny filaminana. Fitondrana efa tsy mamely sy efa tsy izy intsony io fa aza mandany andro intsony saotra trafarany eo fa ahoana mariny. Ahoana mariny